Ny maro moa dia miara-manaiky fa miasa ny fitondram-panjakana ankehitriny izay tarihin'ny filohan'ny fanavaozana kolonel Mikael tafapetraka ny micro central solaire teny Ankatso. Efa tafapetraka ny micro central solaire izay afaka mamatsy amin'ny filany angovo eny antoerana. Ny tanjona moa dia nahametrahana azy io eran'ny tranom-panjakana eto Madagasikara hoy ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa kolonel Mikael Randrianirina niaraka tamin'ny premier ministre teny amin'ny université Ankatso. Voalaza ihany koa fa na hampihena ny fandanina ao amin'ny jirama ary miroso tsikelikely amin'ny transition énergétique isika hoe hatrany izy. Ny filohan'ny fanavaozana kolonel Mikael ihany koa dia nilazany hoe hiainga isam-pokontany ny fakankevitra hoy ny filohan'ny fanavaozana. Nilaza ny filoham-panjakana Andriamatoa kolonel Randrianirina Mikael fa efa hanomboka amin'ny alarobia izao ny fikondoam-pirenena na concertation nationale ary efa misy mpamatsy vola ho an'ny fanatanterahana izany. Nambarany ihany koa fa hiainga isam-pokontany ny fakankevitra. Mbola filoham-panjakana hatrany Andriamatoa kolonel Mikael moa dia nilazany hoe ajanony ity resaka fiaviana ity ny zanakatsika aza efa mifanambady. Mangataka amin'ny malagasy rehetra ny filohan'ny fanavaozana mba ampitsahatra ny resaka fiaviana isika efa natambatr'Andriamanitra ho nosy iray. Na iza mipetraka eto amin'ity nosy ity dia malagasy daholo isika rehetra hoy hafatra izay nambaran'ny filohan'ny fanavaozana sy iza moa izany fa Andriamatoa Mikael kolonely. Nilaza ihany koa izy ny hoe ny zanatsika efa mifanambady fa maninona ny mbola manao io resaka fiaviana io ihany. Fiovana efa tokony hialantsika izany resaka izany hoy hatrany ny nambarany. Nilaza ny amin'ny resaka Facebook ihany koa moa Andriamatoa filohan'ny fanavaozana kolonel Mikael oka hajentsika ny lalàna mife azy mba hampifankatia atsika malagasy hoy ny nambaran'ny filoha. Efa manome fahalalahana ny fitondrana ho an'ny olona rehetra hiresaka fa tsy mety ny mifanalabaraka sy mifanompa amin'ny Facebook ary misy lalàna mife azy oka hajena izay lalàna izay mba hampifankatia atsika malagasy hoy ny filoha kolonel Randrianirina Mikael. Ankoatran'izay ihany koa dia misy ireo olona mitondra ny anaran'ny fiadidian'ny fanavaozan'ny republika ao Antananarivo sy any amin'ny faritra rehetra eny. Izy ireo izay voalaza fa mitaky vola manao fisavana zavatr'olona maka volan'olona sy ny sisa. Tsy avy aminay ireny hoy ny filoha raha misy manao an'izany any aminareo dia sambory. Ndeha moa arantsika kely ny horonan-tsary misy ny filazan'ny filohan'ny kolonel Randrianirina Mikael an'izany zavadrehetra izany sy ny fanazavana izay noentiny ho an'ny vahoaka malagasy piray tanindrazana aminy. Mba mangataka amintsika malagasy rehetra tena mba fangatana ny azao itsika hoe fanatambatr'Andriamanitra monosy ray miza mipetraka eto amin'ity nosy ity malagasy daholo mba janony ty resaka fiaviana tena mba janony io zanatsika ny rehetra fa mifanambady fa manino mbola manao an'io resaka fiaviana io avela ho any io fa rehefa te hiovatsika dia anisan'ny fiovana tokony hialantsika zany resaka zany fa tsy tokony misy tsony zany resaka zany. Zay ny voalohany. Ny hafatra faharoa dia te hanafatra ihany koa amin'ity resaka Facebook. Tena manome fahalalana zay zao. Tena manome fahalalana zay ny olona iresaka rehetra fa tia mifanala baraka sy mifanompo amin'ny Facebook kosa misy lalàna mifehy. Misy lalàna mifehy io dia aoka mba ho ajaitsika zany lalàna mifehy ny Facebook zany mba hampifankatia antsika malagasy. Rehefa manaja ny lalàna io antsika dia mifankatia azy fa tsy tokony ho any amin'ny Facebook ihany ny mifanompa sy mifanala baraka. Zay ny faharoa. Ny fahatelo maro be ny olona izay mitondra ny anaranay ao amin'ny fiadidiana ny fanavaozana ny republika any amin'ny faritra rehetra any na eto Antananarivo azy. Mitondra ny anaranay manao contrôle zavatr'olona maka vola amin'olona omena plasy misy maka vola amin'ny fiaonana amiko malokana na fiaonana amin'ny Andriamatoa premier ministre tena mba janony tsy avy aminay ireny raha misy manao nireny aminareo sambory. Zay ny avy aty aminay saotra tokoa. Ino moa ny hafatra avy any amin'ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa kolonel Mikael sady hanitra mo ino no fiangaviana ary ihany koa fanerana ho an'ny vahoaka malagasy izay piray tanindrazana aminy. Fa ny misongadina any ivelany kosa dia haverina ny fanamelohana ho faty any Burkina Faso. Raha tsy ahivina moa dia tamin'ny taona 2024 dia nifoanana ny didy fanamelohana ho faty tany Burkina Faso ary naverina kosa izany tamin'ity taona 2024 ity. Ny mpamadika tanindrazana
ny mpanao asa fitsikolovana ary fampirorohona no iharany io sazy io raha sazy mandrapahafaty antranomaizina kosa ny azony izay manodikodipola ampanjakana izay maheriny 10 miliara. Andramatoa laza Razafierson ilay mivony amin'ny resaka fanovandravitra raha tsy ahivona moa tamin'izany fotoana izany rehefa hanao fihanianana teo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny filoha colonel Mikael Dia nilaza Andramatoa lazany hoe hiverina hanala CPR misy zavatra miova eto. Betsaka ny tafintona tamin'izany fotoana izany ka nitsikira mafy Andramatoa laza Razafierson ankehitriny moa dia mbola mitazona ny teniny izy ny hoe mbola miomana hanala CPR ilaza Razafierson hoe izy tao anatin'ny pejiny. Kamo hihen'ny teoria be anay ny olona hoe laza Razafierson ka vaha amin'izao ary raha mivahany olana eto amin'ny firenena hoe izy efa vita vaksiny amin'ny fijalinan'ny malagasy hany ka mitolona aza dia olona tsy niomana no omena fahefana teneno aho hoe izy raha tokony hajanoko ny fanomanako CP. Ilaza Razafierson moa dia mizingizina mafy fa tsy ho isy fanavoazana na fiovana misy zany eto amin'ny firenena raha mbola io rafitra maty io no ampiasaina. Ramatoa Fanirisoa Erinaivo ilay ministry ny fitsarana kosa dia nilazany hoe tsy azo atao intsony ny fanelanelanana eny amin'ny fitsarana. Nilaza ny ministry ny fitsarana fa tsy ekena intsony ny fanelanana ataony manam-pahefana sy ny vondron'olona izay tsy miankina eo anivon'ny fitsarana fa manontohina ny fahaleovantenan'ny mpitsara izany. Nilaza ihany koa ramatoa ministry ny fitsarana fa ny mpitahiry ny fitomboka sy mpanjakana sy ny lehibe ny fitsarana ihany no mananjohany mety toromarika eo anivon'ny fitsarana mba tsy hanjakazakany ireo tsy maty manota intsony. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry toboko vavy sy toboko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisy zay fa tsy halaveneny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry toboko lahy veloma toboko vavy.